Dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao hiaraka anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany lova ny lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny aiza ny lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny tsisy kosa an'io noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny didi folo ny jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose pitsikely lalàna amin'ny Mose kely be am'izay zany mitoy tsara mihitsy ny izy dia miaraka ireo teny ireo zany inareo kely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny izany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohaten'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina didi folo reto satria dia tena hitantsika fa tena fa mpanota daholo le mpitandrina didi folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana amin'ny teny hoe mpanota satria lay Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga ny olona mpanota izany ny profo Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mba ho tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mba ho tonga saina amin'izay nareo ongarantsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia nilarana fahasivy izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny didi folo ny jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose hoe Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moizy ozy ny katolika romanina zany inona zany na tonga an'io Andriamanitra io nandravan'io zany tena marina fa inona le nyravainy aloha dia nyravainy dia io didi folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanapofona indray aloha zany hoe ny tena nandravan'io didi folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny nandravan'io fa tsy ny zanany zany nandravan'io voalohany fa lay dadany mihitsy ny nandravan'io dia le Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva Yahva izy mihitsy ny nandravan'io ary androany zany Eliady hanaporofo ao aminareo ampitiavana be mihitsy hoe izy ny nandravan'io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa nyravamy hoe ho tandremanao indray andao lo jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany any amin'iza moa zany azakazatsika any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaïa 66:3 Isaïa 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soa aty amin'ny hiaraka amin'ny Elianareo dia hiarakitsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha tonoliko amin'izay le VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nikeka any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana namorona an'izay anarana izay ny ambassadeur-ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amin'eny fa izay ny mety aminareo zay dia valeo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay nonaovantsika le anarana zany hoe VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avondrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaïa 66:3 indiny pafeko moa rehefa avy eo dia misy toy io teny 4 rehefa avy eo izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona aty nisy omby natao fanatitra taloha tany ka raha misy mamono omby izy dada Yahva dia mitovy amin'ny mamono olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana didi folo sy lalàna Mose zay le izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa ny soatra masina raha miteny taty amin'ny androny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'le Eloheny Israely tsony tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisononana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa zany manao fanatitra tondra ondry io ndro matsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra ho anina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avetrany lalana dika zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha mizanak'isy ireny resany. Tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'izy ireo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 ino izy ohatran'ny 66 any indray izy diso le hoe le mihina rakisoa le hoe leo anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ohatran'izay izy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66-17 angambany izy iny ry rova Isaia 66-17 iny moa le ampitahoran'izy ireo le olombelona mihitsy matahotra daholo le olombelona rehetra tratrariny aza miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy ninona fantatry reny eo nandely aza zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay tenin'ny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandoro didika azy manompofanao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao sy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena ny rahavany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Atria metraka fantenintsika hoe maninona ity soratra ity e? Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloke ny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao niblokena ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloke ny fisoroana. Zay manao fisoroana tovy amin'ny mamolaka vozona alika. Zay manao fisoroana tondra ombona ony sy ny karazany tovy amin'ny tondra rakisoa. Zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny saotra ny sampy. Ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby. Zava-doza amina tambo mihitsy izany. Nefany ianao raha iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova. Rova moa zany vao teniteny eto foana fa rova dia zay zany. Zay fa io tsy miseho sary. Aleo zany teniko hoe dia ianareo totokantrano zany e. Ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao. Zava-doza zany ty zava. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao dia izay manafaka amin'ny fahotana no tadiavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana le tsisy. Zany tena tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina ilay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambony indrindra. Eria ohatra mafy loatra ilay tena tsy mafy. Zary zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy ny fandaonge resantsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay. Samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'io resaka anosiko zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higady ianao fa matahotra an'ilay migady tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka mihaona aminy tsy afaka miresaka aminy fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba na dia teo hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo hoe mba tsy higady ianao dikazay. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaingina mba tsy higady ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao miazakazaka. Ohatra manana problème be ianao tia manaky indrindra mantsy ty sary ty aiza anao miazakazaka raha tokony ny ministeran'ny fitsarana miazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ry mpitsara ary a ministeran'ny fanaovana baolina ianao no miazakazaka. Izy hoe ny ifandraisan'ny baolina amin'izany ianao
ministeran'ny fanatanjahantena no mizakazaka hoe avoty ary ministeran'ny fanatanjahantena. Inona raha iny mpitsaranao am'izany? Ohatra zany io sary ataonao io. Ny lalàna ny fanafana fahotana dia ligatra amin'ny boky levy toko fenina ambin'ny folo. Izany no tokony karoanao ny solution am'izany. Ianao rigatra amin'ny boky ny sabata sy ny boky ny fivadiana kisoa no mihazakazaka. Zany ny divanao mafy ho ampitahoranao ny olombelona sy ny karazana dia gaga tokoa fa dia tena matahotra ilay olona amin'ny nanaovanareo anazy. Tena hainareo mihitsy manapepempo anazy. Fa tonga ny fanafana an'ilay olona fa nareo mihitsy ny tiany voapempo ny tenin'ny Eliam zay mba tonga saina. Mananome exemple mazava, aleo fa hampirarahampy tsara. Exemple io toy izay fampiraraha amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry. Ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadrana dia mpitsara. Ary lalàna zany, famaren'eo pelatana zany, lalàna maneran-tany zany. Zay ilay tiako tenenina. Ka hitodika tsikely amin'ny teny dada Iavasy eo soa. Dia ny tany teny dada Iavamo satria izy namoaka an'io didy folo io tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanany koa mahafantatra an'izany. Izao ilay teny. Ao amin'ny boky Levitikos toko fenina ambin'ny folo dia misy ny fanafana fahotana indray mandeha isan-taona. Ary ty fanafana fahotana indray mandeha isan-taona dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana izany. Zay ny lalàna tao. Dia vonoina ireo omby sy ondry sy osy ireo dia rehefa maty ireo dia ny ranon'ireo rehefa nalatsaka dia ino ny famafana ny fahotana ho an'ny zanak'Israely ireny. Zay ny mahambony lalàna ny fisorohana io. Io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'ilay Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy ny sabata sy ny kisoa kory ny mampiavana amin'Andriamanitra. Fa io lalàna ny fisorohana io ny mampiavana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisorohana io foana ny ketrena mafy ahoana ny anaovana an'ity fisorohana ity. Fa saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisorohana io nampidiriny tao ilay Andriamanitra tsy iziny. Tena sampy be mahatsiravina mihitsy. Zava-doza amina tanjo. Sady fandikan-dalàna ny zavatra mahatsiravina. Fiantsina ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy. Loza amina tambo mihitsy ilay izy. Ohatra rehefa tsika ilay hoe tena zava-doza ty. Ny fisorohana dia tena misy an'io famafana ny fahotana io azany. Araka amin'ny boky aiza moa izy iny? Aiza moa lalàna ny fisorohana? Levitikos toko fahenina ambin'ny folo. Levitikos toko fahenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahafiry manomboka andininy fahatelo aloha tsy nijery hoe tondra an'ilay ondry sy osy ary omby. Levitikos 16:3 ary zao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy, vantotromby lahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io izy io zay io zany le hoe mitondra vantotromby lahy sy ondry lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io zay. Dia ao amin'ny andininy fadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto. Andininy fadimy ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany fa sady misy omby misy ondry misy osy atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andininy fadimy fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia. Tena mazava be, tena fanavotana nge zao ataon'ny Elia zao. Tena fanavotana tsisy taky ty. Sambatra be nareo olombelona nahitany Elia. Naniry mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao nareo zao vao nahita azy. Saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy. Tsy mampaninona izany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifary ianao. Dia ity fanaovana ity fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy tia fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io
ao amin'ny andininy telo amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrany zany. Lovakintsika amin'ny andininy fahatelo amby telopolo nanomboantsika ny azy 33 dia ny 34. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo izany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana, satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 5:5 sy ny 2. Isaia 59:22. Endro ny tanany avatsy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra izay dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay. Tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao mihainon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana, satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany? Dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa, fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany ilay solution hoe dala manao fanatitra, misy ilay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona, tsy ny sabata akory mahafaka ny fahotana, ary tsy resaka ampafolo-karena akory mahafaka ny fahotana, ary tsy ny fivadiana kisoa akory mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isan-taona ity. Fanaterana omby ondry osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo izay nitanana sabata sy ny fady kisoa hatramin'izay fa any amin'ny tsizy daholo nareo no nandeha. Voany dia voly tsaratsara daholo nareo, ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Ory sujet tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia trany trany efa leo be ny jury. Ivonivona daholo ny jury sady tena hoe inona ary ty. Ohatr'izany io nataona io. Ny fanafahana ny fahotana ny important satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanoka. Ka na nitandrina sabata sy ny fady kisoa teo ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy. Zany natao hoe tena fausse route. Tena fausse route mihitsy ny direction any tsy izy mihitsy anao tena izy. Izao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary mandeha dia amin'ny boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra vao afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nety ny haino ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nety ny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay ny fifandraisana taminy tsy navelana nanao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué ny dito folo voalohany nampijanona ny ovy hatrany dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisany dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray natao ny hafa firenena. Lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra io. Jereo inge dia dala ny hafa firenena ty. Nalay indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiriny tao indray Jesosy eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tano. Inona ty? Ory hafa firenena inona ny tia nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Enareo napiditra anazy tao. Solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 20:20. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny, dia voly nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, dia ny daholo. Satrany aoka itsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny teny izy anie. Ore olona tsy takatra ve izany teny zany?
matoka fa takatao mihitsy nle izy aty zao le izy any raha ny antona tonga ny dada iavana ampijanona le no jerevantsika hoe inona ny antony de ny amin'ny fahotany zanak'isy reny dako hoe karoka kely toko sy andiny ndray tsika aloha ovakitsika aiza moa zany ovakitsika aloha ny Isaia 2 dia ny 6 sy ny 8 no ovakitsika kely vetivetika Isaia 2 aiza moa zany Isaia toko faharoa eny andiny fahenina sy ny fahavalo Isaia 2 dia 6 ka hatramin'ny 8 fa efa nanariny taranaki Jakoba olonao ianao iny ny antony satria feno fanao avy tany antsinanana izy efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zana bahiny nivadika ny zanak'Israely dika zany lasa nivadika mpanandro ny tany dia feno volafotsy sy volamena sampiny dika zany sady tsy hita lany ny arenany ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny ny taniny dia feno Andriamanitra tsy izy koa eo anatrehany asany tany ho iankofany dia izay nataony ratsan-tanany zay ny zava-doza nataony zanak'Israely tena loza mahatsara nanompo sampy ny zanak'Israely zay na tonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba niverenonareo fa tsy mety anio hoe tsy naraha nefa ny zareo a tezitra dada iava loza nanjao ny zanak'Israely zava-doza mihitsy aloha tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha karoka kely indray aloha tsika aloha jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany andininy faefatra Isaia toko voalohany andininy faefatra eo tsika manomboka zany teny 5:10 zay no jerevantsika zany andininy faefatra 1:4 indrisy firenena mpanota olona mavesa-keloka taranona ka mpanao ratsy zanona ka mpanao meloka efa nafoiany ayava izy efa nanamavo ny ray masony Israely izy efa niodina izy hitanareo am'izao andiny 5 nahoana ny mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandavo zao niodina foana ny zanak'Israely eny ka retina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetrarehetra hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy zay tsy marary fa ratra sy dia kapoka sy fery vao tsy mbola voaporitra na voafe na voaleminy dilo ilo izy andiny 7 eno inge ty atezerany dada iavata amin'Israely ty ny taninareo dia efa alao ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazo tao anaty tanymboaloboka tsy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandro vola eo anaty tanymboatango dia tahaka ny tanàna tao fahirana reo tsika zakazaka ny andininy ndao ao amin'ny andiny 10 misy atra hojerevantsika kely ato hoe ahoana ny efatra 10 14 aloha aleo 13 mihitsy eo amin'ny andiny aiza moa zany 13 io am'izay le teny aza mitondra fanaty paony intsony fofona vavetaventana amiko zany ny voanombolana sy ny sabata sy ny fetsom-piangona tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroam-paratsina ny voalohambolanareo sy ny fitaom-pivavahana dia halany fanahiko mavesatra amiko zany ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijeranareo enina dia manao vavaka be azy nareo tsy miainanareo feno ran'olona ny tananareo dada iava mihitsy miteny tena tsy mety amiko tsony mihitsy nareo nanome conseil mo izy eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo hoe andanareo misasynareo dia mba diovy ny teninareo esoritsy eo alohany masoko ny ratsy fonareo mitsara fa aza manao ratsy
saingy tsy nataony zanak'Israely izy. Vao ary izy nanompo sampy. Naotsika hoe jery santionan-kely ndray karotsika kely teteny hoe vao ndray izy nanompo sampy ny teny izy. Araka izy angely izy iny zay jerevantsika kely araka ny bokon'ny Jérémia 16 Jérémia 16 de 9 sy 9 ka hatramin'ny 18. Jérémia 16 amin'ny Jérémia 16 de 9 tezitra amin'izay dada Iavasa. Jérémia 16 9 de kitsika amin'ny fasivy zany. Fa izao nolazainy Iavà tompony maro Andriamanitry n'Israely, indro atsahatra amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany. Ary raha mbaranao amin'ity feny ity izany teny rehetra zany ka hoy izy aminao, nahoana Iavà no nilaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no helikay ary inona no fahotanay zay nanontany tamin'ny Iavà Andriamanitray? Dia lazao aminy hoe, satria mba misesita be zany olona Israeliany eto miteny hoe fa naninona zay dia ino amizay, nona afizany razanareo aho Iavà sy ny nanarany Andriamanikafa andiny faraka ambin'ny folo eo sy ny niankofany teo anatreny ary nafizany sy ny tsy nitandremany lalako, ary ny teninareo koa dia nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa, ka tsy mety miaino aho, ka dia oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo, ary ihany no hanomponareo Andriamanikafa andro aman'alina. Men'Andriamanitra didy amin'izay satria io tadiavinareo dia manompo Andriamanikafa amin'izay nareo. Dia izay natombany hoe bloqueny dada Iavà amin'izay fisorohana. Tsisy mahazo famelan-keloka intsony lasa mankany Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any. Izay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ity. Satria tsy hamindra fo aminareo aho. Izay ny faran'ilay zany amin'izay ngamany. Izay mihitsy amin'izay. Be dehibe izay teny izay teny efa amin'izay. Nanomboka hatramin'ny andininy fafisy teo zany. Fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany izay nifakitsika teo izay. Fahatanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro aman'alina le zanak'Israely, tezitra amin'izay Andriamanitra. Foanany amin'izay ny fifandraisana aminy. Izay ny antony nanapany amin'ilay fisorohana. Tsy mety amiko intsony ny fiarahana aminareo dada Iavà. Rehefa nipiteny dada Iavà ny fisorohana bloqué ny dikan'izay, dia ozy ny teny dada Iavà hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo anesorana. Fa izy mihitsy no niteny io hoe tsy azo atao intsony ty. Ka rehefa tsy azo atao intsony io dia tsy azonao atao intsony zany mikitikitika an'io, satria rehefa bloqué zany fisorohana zany dia mpanota daholo izay mipetraka ao anatin'io. Zany hoe izay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboka eto dia mbola mitandrina didifolo ihany. Nefa ny dada Iavà efa niteny hoe tsy mety intsony io, halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io. Ary maty isy ampaminany ny taoriana izay ary tsisy tenina vokany intsony. Ary tsy misy mihitsy mpaminany ny laza amin'izay teoriana hoe ao fa vahako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao. Tsisy intsony. Efa bloqué ny dada Iavà dia bloqué. Tsisy afaka namahy intsony. Nanomboka teo dia tsisy afaka nanao fanatitra intsony ny zanak'Israely. Feny ataontsika sary zany le izy, aleo tsy atao sary fa manjary mijaly any amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy. Nokoteny dada Iavà zany ny lalàna ny fisorohana, bloqué, tsy azo hidirana, sans interdit. Midika zany fa izay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy ihany teny izay, mandaka izao tsika amin'ny teny izao, ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra dia mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io. Izany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jésus Jesus teny hoe mpanotinareo. Satria maninona? Tsisy intsony ny famelan-keloka ho anareo. Nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny hoe andeha volana angalakatsaka
Efa tany WC ka re WC miala tsiny am'izay mihinan-kanina am'izao le zao rehefa nakany WC ka re WC eny amin'ny tanety tany be sy ny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany io sary tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no idirana nareo na ampidiriny devoly amin'ny zavatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo tada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsentsy nareo mbola mitsofoka ao ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amrehetra manjoanareo am'izany sary zany matoa ny bloke ny dada iava io de tsy azo atao tsony mitsofoka ao satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka nao iny ianao zany mbola hitsofoka ao io ny fanaporofona fa dada iavany nanravany dity folo voalohany iahosoa fotsiny a nanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana dity folo fa te ady amin'io dada maralia iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'Andriamanitra mihitsy ary no miteny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny mbola avy eo ame zanaka atsika rehefa avy eo de hiditra eo amin'ny apôstôly voalohatsika aloha jerevantsika tsara l'histoire raha vao nitapena ny dada iavana ny sakana tsy navela dina ntsony ny fisorana lay dity folo nefa tsy azo nampiana tsy azo ny esorana de otorina miaty toko fefatra ny diny faharoa reo vakitsika dikazay a tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny dity folo satria tsy azo atao nininina io tsy azo nampiana io a tsy azo ny esorana io eo nefa ny atantsika ny adalàny zay miantso jesosy jesosy rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasy ny levitikosy toko fenina ambiny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampiana aza ny esorana fa tena saky ny jesosy jesosy mihitsy ny mitaingina eo amin'ny levitikosy toko fenina ambiny folo izy ny dikan'izay iza io jesosy jesosy anao io fa zany tsy fanaratsiana fa fatongava-tsaina fivepoka amin'ny bomba atomika na na mba manaraka vaovao amin'ny RCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 na manaraka vaovao amin'ny France Info na nareo daholo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty mino ihany ny tenin'ny demony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zany efa manaprofo e Deutéronome toko fefatra andiny voalohany sy ny faharoa andiny faharoa vetrany aza ampianareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fisorana mony misy sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana nefa ny bloke ny dada iava le fisorana de tsy azo atao tso zany miditra ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tso bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsy lay Andriamanitra Abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tsony miditra ato dikan'izany pirofo mivongana be fa tsy mety tsony na ho an'ny Israelianina aza ny mitandrina ny dity folo sy lalàna Mose fa tande manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe vataony izy ry devoly de tomody any aminareo zany dikan'izany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosany izy fa tena mitsotsotsotsy hoe ny ampelantanina ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de mpivoaporofonareo ny vavanareo tokoa inge satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e mpanota matevikoditra e ary samy miady ho mpanota daholo nareo ka noho ny ambe dity folo io ka voaka ny vavanareo le izy
mahafinaritra be ny manao rivotra marina, tena mahafinaritra be reto zany Elias zany e. Ozy hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao, fizandray no doka afa keto raha tsy izay any aminao. Zany mitondra an'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoa any dikan'izany, satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa no dokafako amin'izany, satria zasy Yahosoa raha ihany izay. Ny asany ihany zao ataoko zao, mamonjy anareo. Zay ny famarinana. Ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany. Iny nefa ny zavatra nitranga reo olona. Fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesosy, Jesoa. Izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 hoe io ndray hono zao ny fanatitra ataontsika io. Levitikosy 20 natsofiny ao io Jesosy, Jesoa io. Aza mandainga mihitsy nareo mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo. Ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy aza mandainga. Aiza nampidiranareo tsy eo amin'ny plasy io. Hoe nataon'le zanak'Andriamanitra, mbola zay fa zanak'Andriamanitra fa tsy izy koa tsisy niteraka an'iny zany a. Ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana. Ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe iahavanana hoe Yahosoa ny naterany. Nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 dia araka ny teny Jeremia reny vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra hafa ry zareo, nanompo Andriamanitra tsy izy ry zareo. Io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy 20 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsy izy. Zava-doza amina tambo ale ty nataonareo ty. Nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsy izy fotsiny, fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsy izy natsofony amin'ny Levitikosy 20. Tena sacrilège ozy ny katolika romanina. Fahotana mahafaty ozy ny protestanta. Tsy haiko tsony zay filazana anazy. Tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona. Nefa tsika vao avy nahita ny lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapila, tsy azo ny esorana. Dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe rehefa hitareo fa bloqué avy hatrany le fisorohana dia nybatainareo le Jesosy, Jesoa natsofoko nareo ao. Tena olombelona tena mahavita ny antsy tamin'ny dada Iava. Lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoaka. Nareo ihany naniry an'iziny e. Zana te miantso polisy. Dadoloza be mihitsy ianao manao akasiparana ny dada Iava dia miantso indray n'Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao ty mankasika anazy. Tena zava-doza mihitsy ny ty mitsanga tena. Ireny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany. Nareo le mivavaka ny tiako teneny. Mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra. Nefa zava-doza nataonareo, zavatra matesy n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo. Pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy. Ireo miantso polisy. Endo na mitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony ataonareo. Zany nataonao mpitondra fivavahana, zany nataonao. Any amin'ny lalàna tsy izy mihitsy nataonao. Zava-doza amina tambo mihitsy. Zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloqué an'io fisorohana io ary dikan'izay rafa izy ny dikan'izay satria vao bloqué ny fisorohana vao janona ny anankiray dia miara-mijanona avy eo izy rehetra. Satria sady tsy azo amapina io ny tsy azo ny esorana vao novakitsika teo. Ka raha vao bloqué ny anankiray, bloqué daholo izy rehetra. Rafa daholo izy rehetra ny dikan'izay. Saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na tsofiny eo boky ny Levitikosy 20 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Iava. Satria dada Iava ry miteny aza nampiana zay ny esoana. Dada Iava ny bloqué ny fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra ny fisorohana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona le vatana omby sy ondritry
sy osy teo. Tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo. De tsy raha latahotra ve nareo mangatamafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any iny bomba mandehandeha any iny. Mangatamafy. Vao miteny mihitsy ny Elia e. Gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty. Ary lôzika be ty Madagasikara ty raha fay. Atria eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana an'izany adalàna zany. Mba mivavabavaka ihany ny rehetrarehetra tany amin'ny faritany izay tany ampitan-dranomasina zany. Tany Togo, tany Comore. Satria mba misy mpivavabavaka miantso an'i Jesosy ihany sasany ihany. Vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany eny. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka amin'izy, miseho mahiten'Andriamanitra amin'izy. Nefa ny rehefa tonga amin'izay Elia apokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana an'ity teny ity? Ina indray no ketrehan'ny lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany rehefa nravany dadayavana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony? Azany fiantsoana zany, ahoana nareo navitany nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao. Tena mampime be mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Izay vao teny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Fa dia hitanareo koa nefa ny anjoanareo. Za miantso any olombelona rehetra miverena amin'izay. Andao anatona ny Elia nareo. Vonjeo ny fanahinareo. Tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra lanitra. Manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo. Matahora ny Eosoa. Matahora ny dadayavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena raha tsy manjary mihitsy ny nampianarana anareo. Namorika anareo hatramin'ny farany mihitsy nireo. Tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy. Jereva io teny io miara-mita ngintsika e. Miara-mijery ngintsika e. Dia tokony ho tonga saina fa za nge tsy namoriny e. Miara-namaky soratra masina tsika. Ahoana ny hevitra anao? Tsy mba hosirena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty dia ahoana izay ny tadiavina anao ny kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Amin'izay mbola nanonao foana ray. Dadayavana bloqué tsy azo atao tsony. Vitany hafa firenena hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsisy dia tsy foy aho. Fakasiana an'io Andriamanitra io tena. Ay. Fakasiana. Eo anatrehan'izany sariny izany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dadayavana mihitsy no nandrava izany didy folo sy lanina Moseva izany voalohany indrindra. Satria bloqué ny fisoronana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany dia efa fantatra fa ravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navelany dirana tsony. Dia ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dadayavana tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina. Fa rehefa anteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany. Bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23 19 rehefa kitsika ny ty teny ty. Numérie 23 19. Numérie 23 19. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Zay io dadayavana io zany tsy mba tahaka n'olombelona ka hoe hivadibady dela na hanovanova zavatra. Fa rehefa niteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué tsy azo kasena tsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué dia débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany. Fa izy rehefa niteny hoe bloqué dia hatramin'ny farany io bloqué io. Tsy azo kitena tsony. Fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'ilay teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversaire io. Adversaire ny Andriamanitra Abrahama ilay napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tendray ao amin'io place io e. Adversaire io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany ianao dia asakasaka anao. Efa nomeko anao ny lalana hoe hiayava amin'izay arahana manomboka izao. Andao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia. Ho any amin'ny Eosoantsika. Ho any amin'ny dada malay hiayavantsika.
mazava be zao teny zao. Ka rehefa nibloke ny dada Iava io fisoloana io, zay rehetra miditra ao mpanota daholo. De rehefa mpanota anao de tsy mihinanao Andriamanitra fa ny devoly no miainanao. De io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe nibatainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo amin'ny plasin'ny fisoloanana. Levitiky toko faina ambin'ny folo. Ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada Iava zao itenenantsika zao? Itenenako moa fa tsy hainao. Tena mitehanao mihitsy na fa tonga amin'ny atezerana faratampony. De hoe rehefa nitapahany dada Iava de tsy misy nizaniza mahazo mikitikitika mihitsy fa zay mitsofoka de tena mpanota. De jereo amin'izay hoe Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay. Miantsy ady amin'ny dada Iava. Zava-doza zany. Ka faranatsika kely aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada Iava mihitsy le Andriamanitra Abrahama mihitsy nampitsahatra ny fisoloanana. Rava izy ny dikan'izay satria maninona tsy azo atao nininona intsony io. Ary noho ny amin'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona intsony io didy fosy lana Mose io. Zay indrindra no nahatongavany zanany. Ary ny mission zanany dia nravany io mikonfirme ilay nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina intsony dia ny fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka amin'izay ny fanekena vaovao satria ilay fanekena didy folo hoan'ny zanak'Israely tsy azo atao nininona intsony. Ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normal tsy maintsy potehina. Zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrina didy folo fizy mianaka amin'ny ray saina tsara. Ary aza mamanendrikendrika hoe ny apôstôly nampitandrina didy folo fa apôstôly izy say ady amin'io dada Iava io. Izy ala ve no bloqué ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy. Ny zanany aza tsy sanikitika an'iny mihitsy na ny kely aza. Ka rehefa ny dada no ny bloqué izy tsy olombelona ka handaingy fa rehefa ny bloqué ny fisoloana bloqué hatramin'ny farany. Satria tsy mba olombelona ka handaingy. Ary ny zanany tsy namahany zany sary zany mihitsy fa ny zanany aza vao may ny vonoiny teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao. Satria ilay fanekena voalohany teny didy folo efa ny vonoiny dada Iava tanalohany fotoana tsy azo hidirana intsony. Ka mba tonga hipetrahan'ilay fanekena vaovao dia tsy maintsy potehina ilay teo aloha. Zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona na fahefana mahazo mandika ny teny dada Iava. Ka rehefa dada Iava nandravany iny hoe tsy azo atao intsony ny fisoloana. Raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dikan'izay. Potika izy ny dikan'izay. Satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna. Ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitiky enina ambin'ny folo iray manontolo igny izy ny potika izany. Ka raha vao rava ny Levitiky toko faha enina ambin'ny folo iray manontolo tsy azo mampirana nefa eo tsy azo inesoana. Dia matoy izany ny potehiny dada Iava izy iray manontolo hoe miala daholo izy iray manontolo ny dikan'izay tsy azo atao intsony ny mipetraka ao. Fanontaniana farany hoe iza nandravan'ilay didy folo zany tsy lalàna Mose. Ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy Iava no anarany. Meko teo ny toko sy andimy. Noho izany miantso anao Eliasa dia maranako ny teny koa. Andao any amin'ny Yahosoa. Fa Yahosoa amin'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazo fijaliana natao hitany zao tontolo izao amin'izay ny teny dada Iava hoe tsy azo atao intsony miditra eto. Dia nentiny Yahosoa amin'izay ny fandravana an'io teo amin'izy teo amin'ny hazo fijaliana novonomy teo ny didy folo sy ny lalàna Mose. Ndesona antsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranantsika eo aloha ny androany. Atoika fahavoaranareo tsara rapitso zany dia hoe inona nataon'ilay zanany manoloana izany nataony dadany izany Iava. Efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny hazo fijaliana ilay didy folo satria ny dadany nandravany voalohany dia ny ravany confirme teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay zany ka tena famonjeny zany. Ary izay manaraka an'izao teny izao tena avitra izy. Aveko tsara indray mandeha ny teny sao tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didy folo sy lalàna Mose voalohany indrindra. Dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ilay dadan'ilay atao hoe Yahosoa izy no namono ny voalohany indrindra araka ny boky Nisea toko faha enina amby enimpolo andininy fahatelo. Rava ny didy folo ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany Iava no anarany. Farana ny teny miaraka hivavaka indray tsika
ho amin'ny famaranana sy ny fampianarana izany. Sotra betsaka dadamala iayavao, sotrany amin'ny teny sy ny fananarana, ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao, fanomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra. Tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra. Andro ny famonjena azy sao tady, tonga Elia ny rahanao, voalaza araka ny teninao, efa nampitondrainao ny mpaminany ny teny mikasika. Tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia, famerenana ny ray amin'ny zanany dia ny fony ray amin'ny zanany, ary famerenana ny fony zanany amin'ny rainy. Zao ataoko zao zany. Vonjeo ny olona dadamalala iayavao, vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao, avoty ny fanahy izay mitady fanavotana, ho tafaverina soamantsarany aminao dadamala iayavao, mba ho tonga saina daholo anie izay mandre any Elia, ho tonga saina daholo izay mandre an'izao fahamarinana aseho zao. Dada iayavao, ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soanao amin'izay rehetra fahefana nomenao aho, hitondrasako an'izany teny rehetra zany. Voninahitra ho anao dada iayavao marana, tahaka izany koa anao Yehosoa marana, ary aminaranao Yehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia mirary isotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andrea.